Tutimamni mwanzika ni Bible basinao Manara simalala Wandireza simalala Nandikandili suna chamasina Alikupa piyana chatika Nilalala jamani charaya wanguni na arenika Siniza baba alizambi Numahasa ni Bible Masina apiyana chatika Nilalala jamani chatiku Tutimamni mwanzika ni Bible basinao Manara simalala Wandireza simalala Nandikandili suna chamasina Alikupa piyana chatika Nilalala jamani charaya wanguni na arenika Siniza baba alizambi Numahasa ni Bible Masina apiyana chatika Nilalala jamani chatiku Makana tapatika nife Tabana Tabana nife Loana Nife analiza Kapira Kiatika miteso Sifamu Zila kupuzitoa Zaniba Bini yelu katika Makana tapatika nife Tabana nife Loana Nife analiza Kapira Kiatika miteso Sifamu Zila kupuzitoa Zaniba Bini yelu katika Sada Bini yana chani Bible Masina aliku Mampyana chatika marifa katia Vake wisana wisanora Wisana uragio Vatuku manifiana na Hata wifana na nikanili Bible Apingaya kimbiaga mimi kebuli Sama chayeti magasa nikunga sarati Aga nikuma nasita na leka wanati Saba mimi yanga chani Bible Masina aliku Mampyana chatika marifa katia Vake wisana wisanora Wisana uragio Vatuku manifiana na Hata wifana na nikanili Bible Apingaya kimbiaga mimi kebuli Sama chayeti magasa nikunga sarati Kaya nikuma nasita na leka wanati Ivavaka isika. Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina izay fototry ny finoanay. Misaotra anao izahay noho ny fahasoavana
izay omenao anay isan'andro isan'andro. Misaotra Andriamanitra noho ny famindramponao, rakofanao famindrampo isan'andro isan'andro izahay. Misaotra Jesosy, ianao tsy mba hakivy aminay fa mifona ho anay mandrakariva eo ankavanan'Andriamanitra iray. Misaotra Fanahy Masina, ianao mitari-dalana anay, manitsy anay, mananatra anay. Misaotra, afaka handray izao fampianarana izao izahay. Io mba ho azonay tsara izao ary fitaovana fotsiny fa ianao Fanahy Masina no hampiteny. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika mahatratra izao fankalazana ny 10 taonan'ny zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy eto amin'ny tambajotra serasera Facebook izao. Manarak'izay dia faly miarahaba ireo zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy rehetra izay manaraka ity fandaharana ity. Manolotra fisaorana ny admin izay nanome anjara ny teolojianina vehivavy, ny kristianina vehivavy sy ny kristianina lehilahy dia nantsoin'Andriamanitra hitory marina sy madio ny teny. Tolorana fisaorana ireo teknisianina rehetra izay mampita izao fampianarana izao, ary manolotra fisaorana ny mpandika teny tanana izay mampiaty ny marenina. Ny fampianarana atolotra antsika izao dia ny amin'ny fahasoavana marina, finoana marina ary ny fibebahana marina. Raha nanao ny fanitsim-pivavahana na ny réformation i Martin Luther dia izao ny teny filamatra izay noraisiny: soratra masina irery ihany, fahasoavana irery ihany ary finoana irery ihany. Ny soratra masina irery ihany no hitsarana ny zavatra rehetra, ary ny fahasoavana sy ny finoana dia ao amin'ny soratra masina koa no ahitana azy. Andeha ary ho jerentsika ao amin'ny fizarana voalohany, inona izany fahasoavana marina izany. Ny fahasoavana dia fanehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika olombelona izay tsy mendrika izany. Fahasoavana no hitiavan'Andriamanitra sy hamonjeny antsika fa tsy mendrika izany isika. Ho antsika olombelona rehetra tsy akanavaka na amin'ny fokoinina na amin'ny fokoinina na amin'ny firenena viaiza na amin'ny firenena viaiza no toloran'Andriamanitra maimaim-poana izany fahasoavany izany. Raha tsy misy io fahasoavana io dia tsy afaka ho voavonjy isika. Ao amin'ny testamenta taloha dia imbetsaka ny teny hoe fahasoavana no midika hoe fitia. Ao amin'ny Genesis 4:9-9 dia izao no voasoratra ao hoe: fa Noa kosa nahita fitia teo imason'i Jehova. Ahoana ary ny hevitra izany? Ny hevitra izany dia izao: fa Noa kosa
nahita fahasoavana eo imason'i Jehova. Ka ny voambolana hoe fitia eto dia midika hoe fahasoavana. Ka isika olombelona izay noasoavin'Andriamanitra dia tsy mendrika izany satria nahoana? Satria mpanota isika. Izao no voalaza ao amin'ny Romanina 9:20 dia izao no voasoratra ao: fa fahafatesana no tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Izany hoe fahafatesana no tokony ho anjarantsika, nefa fiainan-danitra, fahasambarana tsy manam-pahatamperana ary fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra ho antsika noho ny fahasoavana. Fanoloran'Andriamanitra atsika ny fitiavana sy famonjena maimaim-poana ny fahasoavana. Hoy ny voalaza ao amin'ny Efesianina 2:9 tapany voalohany dia izao no voasoratra hoe: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Izany indray ary no mitarika antsika hiditra ao amin'ny fizarana faharoa. Inona moa ny finoana marina? Ny finoana dia fahatokiana ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy ho famonjena atsika. Io finoana io no fitaovana andraisantsika ny famonjena amin'ny fahasoavana. Raha mino isika dia voavonjy, fa raha tsy mino kosa isika dia tsy miatra amintsika ilay famonjena, fa mijanona fotsiny ho vitan'i Jesosy. Hoy Lotera: ny finoana dia felan-tanana foana andraisana ny famonjena. Midika inona izany hoe felan-tanana foana izany? Midika inona izany? Ny felan-tanana foana dia midika fa tsy misy na inona ataontsika, tsy misy asa tsara, tsy misy ezaka ataontsika mba hahamendrika atsika mba hahazahoantsika famonjena, fa natolotr'Andriamanitra maimaim-poana ny famonjena ary raisintsika maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoana. Tsy lalàna ny finoana fa filazantsara. Hoy Lotera ao amin'ny fotom-pianarana kely izay nosoratany. Izao no voasoratra ao amin'ny fotom-pianarana kely nosoratany Lotera: mino aho fa tsy ny heriko na ny saiko no ahaizako mino an' Jesosy Kristy Tompoko na manatona azy, fa ny fanahy masina no niantso ahy tamin'ny filazantsara sy nanazava ahy tamin'ny fanomezany, ary nanamasina sy niazonay tamin'ny finoana marina. Ahoana no ataontsika mba ino? Ao amin'ny marika 6 andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:20 dia misy ny tantaran'ilay zazalahy izay nampahorian'ny demonia. Nitarahina tamin'i Jesosy ny rain'io zazalahy io satria marary mafy izany zanaka ampahorian'ny demonia izany. Dia izao no hitantsika
ao amin'ny marika toko 7 andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 14. Nitaraina tamin'i Jesosy ny ray ndrazazalahy dia hoy izy: fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy: hainao hoe ny zavatra rehetra dia hain'ny mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny ray ndrazazalahy ka nanao hoe: mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Hitantsika amin'izany fa ny olona dia tsy mahay mino. Ao amin'ny Lioka toko faha 17 andininy faha 5 dia izao ny voalaza zao: ary hoy ny apôstôly tamin'ny Tompo: ampitomboy ny finoanay. Ny olona ihany koa izay nametrahana finoana ao anatiny dia tsy mahay mampitombo izany finoana izany, fa asan'ny fanahy masina ao anatintsika ny finoana. Izao ny voalaza ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 10 andininy faha 17 dia izao ny voasoratra hoe: koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany hoe ny finoana dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny fanahy masina no mitaona antsika hihay ny toriteny, ary mbola ny fanahy masina koa no mitaona antsika hamaky ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly. Raha miaino sy mamaky izany isika dia mbola ny fanahy masina no miasa ao anatintsika hahatonga antsika hina. Izany hoe asan'ny fanahy masina, ny fanahy masina no miteraka finoana ao anatintsika. Ka ny finoana ty anatintsika izay vokatry ny asan'ny fanahy masina no mahatonga antsika hanao asa tsara sy mahatonga antsika hanana fiaina fivetarana. Izany dia mitarika antsika hiditra ao amin'ny fizarana fahatelo ka hojerentsika indray ny hoe inona ary ny atao hoe fibebahana marina. Ny atao hoe fibebahana dia asan'ny fanahy masina ao amintsika izay mitarika antsika ho amin'ny fiaikekeloka ka miteraka alahelo sy nenina ao anatintsika. Tsy mijanona amin'izay alahelo sy nenina ao anaty izay fotsiny, fa ny fibebahana dia fandraisana fanapahan-kevitra vaovao, fialana tamin'ny zavatra izay tsy mety natao. Izany hoe fandraisana fanapahan-kevitra vaovao, fiovana amin'ny tsara. Raha nandeha miankaviantsika ka fantatsika fa lalana diso iny tsy mety iny, dia mandray fanapahan-kevitra vaovao mandeha miakavanana. Izany hoe ny fibebahana dia fiovana tanteraka makany amin'ny tsara. Ao amin'ny fitomaniana fahatelo andininy faha 12 sy faha 13 dia izao ny voasoratra ao: ny fahamindram-pon'i Jehovah no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Izany hoe isa-maraina, isan'andro isika dia misitraka ny fahamindram-pon'Andriamanitra. Izany no manambara fa matoy isika mila ny fahamindram-pon'Andriamanitra isan'andro dia
satria manota isika. Satria manota isan'andro isika dia mila mibebaka isan'andro. Ka ny fanahy masina no mampiaiky atsika, mampiaiky eloka sy mampiaiky ny fahotana vitatsika. Na dia fantatsika aza fa manota isan'andro isika dia tsy mahay miaiky eloka isika raha tsy ny fanahy masina no mampiaiky atsika izany. Asan'ny fanahy masina ny fibebahana, koa aoka isika hamela ny fanahy masina hiasa ao anatintsika, hahatonga atsika hibebaka isan'andro. Inona no mahatonga ny olona ho miafina rehefa manao ny asa ratsiny? Ohatra, ny mpamaky trano, ny mpangaro paosy, miafina reny no manao ny asa ratsiny. Inona no mahatonga azy ho miafina no manao an'izany? Satria ny fanahy masina mampahafantatra azy fa asa ratsy anie io e. Ny fanahy masina mananatra azy fa tsy mety anie io e. Fa ilay olona mihitsy no mini mamono sofina. Ilay olona mihitsy no mini mamono ny feon'ny fanahy masina izay mananatra azy sy manitsy azy, dia miafina izy no manao ny asa ratsiny. Izao anefa ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko 3:17 dia izao ny voalaza ao hoe, izao ny voalaza Efesianina toko 4, Efesianina toko 4:17 dia hoe, ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanafotana. Izao ihany koa no lazain'ny Lotera ao amin'ny fotom-pianarana kely izay nosoratany raha miresaka momba ity fibebahana ity izy. Ny adama ela izay ao anatintsika dia tsy maintsy ho vonoiny nenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro ka ho faty mba amin'ny fahotana sy ny fanirian-dratsy rehetra. Rehefa mibebaka marina ny olona dia izao ny zavatra mahafinaritra omen'Andriamanitra famelan-keloka ny olona izay tena mibebaka marina. Amin'ny fotoam-pivavahana litorjika ao aorian'ny fiaiken-keloka, inona ny teny lazain'ny pastora? Ambaran'ny pastora ny teny izay nolazainy rehefa ao aorian'ny fiaiken-keloka dia ambaran'ny pastora ny teny izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Matio toko 5:2 dia hoy Jesosy hoe, matoky anaka voavelany eloka ao. Ambaran'ny pastora ihany koa ny teny izay lazain'i Jehova any amin'ny Isaia toko 4:2 dia izao no lazain'ny Tompo hoe, izaho efa nandevona ny fahotanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahadisoanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Izany no teny mamy, izany no teny volamena, fanomeza toky sarobidy omen'Andriamanitra ny olona izay mibebaka marina. Ka rehefa mibebaka isika dia tsy hoe adinon'Andriamanitra ny fahotana vitatsika, fa tena tsy misy intsony iny, tsy misy intsony iny eo amin'Andriamanitra. Fa raha misy ny mahalavo atsika dia fahotana vaovao indray. Ka izay no ilaina hananatsika fiaina-pibebahana isan'andro
isan'andro. Ao amin'ny Lioka 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 dia misy ny tantarany Zakaiosy. Tantara izay hain'ny kristianina tsara io Zakaiosy. Zakaiosy tsy mpamory hetra tsotra fa lehiben'ny mpamory hetra. Lehiben'ny mpamory hetra nefa Zakaiosy, nefa inona no nataony? Niaina tamin'ny fanambakana izy. Rehefa tonga ny an-trano tao aminy Jesosy, teraka tao amin'ny Zakaiosy ny fibebahana marina. Dia hoy Zakaiosy ao amin'ny Lioka 5:20. Hoy Zakaiosy, Lioka 5:20, andininy 9 ka hatramin'ny 10. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary ny raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zakaiosy ilay niaina tamin'ny fanambakana. Rehefa nibebaka marina izy, niova marina izy, dia hoy izy hoe, indro tompoko, ny zavatr'olona izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatra eny, ary ny fananany aza dia nozarainy tamin'ny hafa. Izany no fibebahana marina. Tena niova tanteraka Zakaiosy. Nilaozany ilay fanambakana nataony teo, fa nonerany ny zavatra izay tsy mety nataony. Tsy nijanona teo amin'ny fanonerana fotsiny Zakaiosy, fa niova, nanao asa tsara. Ny fananany dia nozarainy tamin'ny malahelo. Nanao asa fanasoavana ny hafa i Zakaiosy. Izany ny olona rehefa nibebaka marina. Nandray maimaim-poana ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana izy, ka tonga mpizara maimaim-poana izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Efesianina 2:10 dia izao no voalaza ao hoe, Efesianina 2:10 dia izao no voalaza ao, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ny olona mino ka mibebaka tahaka ny Zakaiosy no afaka manao asa tsara. Tonga maty manko ny finoana raha tsy arahina asa. Ny asa tsara izay vokatry ny finoana dia tsy afaka misaraka amin'ny fahasoavana sy ny fibebahana. Tsy mety ny hoe efa miaina eo ambany fahasoavana dia manao izay tiany ataony olona sasany. Efa miaina eo ambany fahasoavana, dia ataony olona izay tiany ataony. Tsy mety izany. Fa ny olona miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny olona miaina amin'ny finoana velona amin'ny Jesosy, dia miaina amin'ny fibebahana. Tsy maintsy miaina amin'ny fibebahana, manao fibebahana hatrany. Ka mba hiainantsika izany finoana velona izany, mba hiainantsika ny finoana izay napetraky ny fanahy masina ao anatintsika, dia andeha isika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara araka ny voalaza ao amin'ny teny fanevantsika
Hebreo toko fahafolo andininy faha efatra amby roapolo dia izao ny voalaza zao hoe Hebreo toko fahafolo andininy faha efatra amby roapolo dia izao ny voalaza ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Izay ny teny fanevantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy, tompo sy mpamonjy anay eo amin'ny fiainanay manontolo. Misaotra anao izahay Andriamanitra, afaka nandray izany fampianarana izany. Ianao fanahy masina, hitahiry izany ity anatinay, ka hatsapanay ny hasarobidin'ny famonjenao anay Andriamanitra, satria tsy mendrika izany izahay. Ianao fanahy masina, hihazona ny finoana ty anatinay, ary hitarika anay hiaina amin'ny fibebahana isanandro. Dia tahio ny fiangonana Loteranina Malagasy, ka hanana fiainana velona ao aminao ane Jesosy ny kristianina ao. Ary tahio ny fiangonana Loteranina Malagasy ho fitaovana hitaonao olona ho anao Jesosy. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Masiaro sambati maiko zany fanumene zangari avalia dasia bandesaro gezakani fadatu koji wansikanave arabu Aisala Twabako Nunafuina wana Zanga hare Siala kurowana Pasima vuyana Masiaru samati maikuzani panumene zangari avalia dasia bandesaro ezakani padatu koji wansikanave arabu Aisana Twabako Nunafuina wana Zangare Kasiala kurowana
Zarai pamilu Rabako Zani afalikwizani Masara-sara Au ngesi malalangi Chitakingi puna Uturi bezakana Umba si uberi Samyasya Rusambati Urizai manupala Zangahare Lealea nayana Lealea nayana Zangahari nayana Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Baba
Baiboly masina ho manara sy malala Mandirenza tsy malala Namiteminy soratra masina Alikon papirangatra tsika Ilalala jamani charaya wabuni na arilitani Siniza mababani zambi Numahasana ni Baiboly masina papirangatra tsika Nilalala jamani chatsiku Makana tapatika nife Tabana Tabana nife Luana Analiza Papira Kiatika miteso Sifamu Tila tuku zitoa Zaniba Bini yelu katika Makana tapatika nife Tabana Tabana nife Luana Analiza Papira Kiatika miteso Sifamu Tila tuku zitoa Zaniba Bini yelu katika Sada Bini yanga chani Baiboly Masina Areku Maka Kamari Fakatia Vake Visana Visana Visadora Visana Visana Uradio Vatuku Manifiana Hata Vifana Nani Baiboly Ini Baiboly Apingaya Tibianga Mini Sama Jayeti Magasani Kumya Sarati Agani Kumana Sitana Lekya Wanati Saka Bimi Yanga Chani Baiboly Masina Ariku Mambya Najasika Mari Fakatia Baiboly, Apingayeti miyaga mini Baiboly. Sama Jayeti magasani kumya sarati. Kayani kumanasi chanaleka wanati. Ivavaka isika Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina izay fototry ny finoanay misaotra anao izahay noho ny fahasoavana izay omenao anay isan'andro misaotra Andriamanitra noho ny famindramponao rakofanao famindrampo isan'andro izahay misaotra Jesosy ianao tsy mba hakivy aminay fa mifona ho anay mandrakariva eo ankavanan'Andriamanitra ray. Misaotra fanahy masina ianao mitari-dalana anay, manitsy anay, mananatra anay. Misaotra afaka handray izao fampianarana izao izahay. Taio mba ho azonay tsara izao ary fitaovana fotsiny aho fa ianao fanahy masina no hampiteny. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika mahatratra izao fankalazana ny 10 taona ny zanaky ny fiangonana loteranina malagasy eto amin'ny tambajotra serasera Facebook izao. Manarak'izay dia faly miarahaba ireo zanaky ny fiangonana loteranina malagasy rehetra izay manaraka izao mpanaraka ity fandaharana ity. Manolotra fisaorana ny admin izay nanome anjara ny teolôjianina vehivavy, ny kristianina vehivavy sy ny kristianina lehilahy dia natsoin'Andriamanitra hitory marina sy madio ny teny. Tolorana fisaorana ireo teknisianina rehetra izay mampita izao fampianarana izao, ary manolotra fisaorana ny mpandika teny tanana izay mampiaty ny marenina. Ny fampianarana atolotratsika izao dia ny amin'ny fahasoavana marina, finoana marina ary ny fibebahana marina. Raha nanao ny fanitsim-pivavahana na ny réformationa i Martin Luther dia izao ny teny filamatra izay noraisiny: soratra masina irery ihany, fahasoavana irery ihany ary finoana irery ihany. Ny soratra masina irery ihany no hitsarana ny zavatra rehetra, ary ny fahasoavana sy ny finoana dia ao amin'ny soratra masina koa no ahitana azy. Andeha ary ho jerentsika ao amin'ny fizarana voalohany, inona izany fahasoavana marina izany? Ny fahasoavana dia fanehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika olombelona izay tsy mendrika izany. Fahasoavana no hitiavan'Andriamanitra sy hamonjeny antsika fa tsy mendrika izany isika. Ho antsika olombelona rehetra tsy akanavaka na amin'ny fokoinina na amin'ny fokoinina na amin'ny firenena viaiza na amin'ny firenena viaiza no toloran'Andriamanitra maimaim-poana izany fahasoavany izany. Raha tsy misy io fahasoavana io dia tsy afaka ho voavonjy isika. Ao amin'ny testamenta taloha dia imbetsaka ny teny hoe fahasoavana no midika hoe fitia. Ao amin'ny Genesis 4:9-9 dia izao no voasoratra ao hoe: fa Noa kosa nahita fitia teo imason'i Jehova. Ahoana ary ny hevitra izany? Ny hevitra izany dia izao: fa Noa kosa nahita fahasoavana eo imason'i Jehova. Ka ny voambolana hoe fitia eto dia midika hoe fahasoavana. Ka isika olombelona izay noasoavin'Andriamanitra dia tsy mendrika izany satria nahoana? Satria mpanota isika. Izao no voalaza ao amin'ny Romanina 9:7-20 dia izao no voasoratra ao: fa fahafatesana no tambiny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomeza-pahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika.
Izany hoe fahafatesana no tokony ho anjarantsika, nefa fiainan-danitra, fahasambarana tsy manam-pahatanterana ary fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra ho antsika noho ny fahasoavana. Fanoloran'Andriamanitra atsika ny fitiavana sy famonjena maimaim-poana ny fahasoavana. Hoy ny voalaza ao amin'ny Efesianina 2:2-5 tapany voalohany dia izao no voasoratra hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Izany indray ary no mitarika antsika hiditra ao amin'ny fizarana faharoa. Inona moa ny finoana marina? Ny finoana dia fahatokiana ny asa-panavotana izay nataon'i Jesosy Kristy ho famonjena atsika. Io finoana io no fitaovana andraisantsika ny famonjena amin'ny fahasoavana. Raha mino isika dia voavonjy, fa raha tsy mino kosa isika dia tsy miatra amintsika ilay famonjena, fa mijanona fotsiny ho vitan'i Jesosy. Hoy Lotera, ny finoana dia felan-tanana foana andraisana ny famonjena. Midika inona ary izany hoe felan-tanana foana izany? Midika inona izany? Ny felan-tanana foana dia midika fa tsy misy na inona ataontsika, tsy misy asa tsara, tsy misy ezaka ataontsika mba hahamendrika atsika, mba hahazahoantsika famonjena, fa natolotr'Andriamanitra maimaim-poana ny famonjena ary raisintsika maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoana. Tsy lalàna ny finoana fa filazantsara. Hoy Lotera ao amin'ny fotom-pianarana kely izay nosoratany. Izao no voasoratra ao amin'ny fotom-pianarana kely nosoratany Lotera. Mino aho fa tsy ny heviko na ny saiko no aizako mino an Jesosy Kristy Tompoko na manatona azy, fa ny fanahy masina no niantso ahy tamin'ny filazantsara sy nanazava ahy tamin'ny fanomezany, ary nanamasina sy niazonay tamin'ny finoana marina. Ahoana no ataontsika mba ino? Ao amin'ny marika 5:6, marika 5:4-10 ka hatramin'ny 7:20 dia misy ny tantaran'ilay zazalahy izay nampahorian'ny demonia. Nitarahina tamin'i Jesosy ny rain'io zazalahy io satria marary, mafy izany zanaka ampahorian'ny demonia izany. Dia izao no hitantsika ao amin'ny marika 5:2-20 ka hatramin'ny 4:20. Nitarahina tamin'i Jesosy ny rain'ilay zazalahy dia hoy izy: fa raha mba misy hainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy: hainao hoe ny zavatra rehetra dia hain'ny mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny rain'ilay zazalahy ka nanao hoe: mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Hitantsika amin'izany fa ny olona dia tsy mahay mino. Ao amin'ny Lioka 7:17-10
dia izao ny voalaza zao. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampitomboy ny finoanay. Ny olona ihany koa izay nametrahana finoana ao anatiny dia tsy mahay mampitombo izany finoana izany, fa asan'ny fanahy masina ao anatintsika ny finoana. Izao ny voalaza ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina. Romanina 10:7-10 dia izao ny voasoratra hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Izany hoe ny finoana dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ny fanahy masina no mitaona antsika hihay ny toriteny, ary mbola ny fanahy masina koa no mitaona antsika hamaky ny tenin'Andriamanitra dia ny Baiboly. Raha miaino sy mamaky izany isika dia mbola ny fanahy masina no miasa ao anatintsika hahatonga antsika hina. Izany hoe asan'ny fanahy masina, ny fanahy masina no miteraka finoana ao anatintsika. Ka ny finoana ty anatintsika izay vokatry ny asan'ny fanahy masina no mahatonga antsika hanao asa tsara sy mahatonga antsika hanana fiainam-pivetarana. Izany dia mitarika antsika hiditra ao amin'ny fizarana fahatelo, ka hojerentsika indray ny hoe inona ary ny atao hoe fibebahana marina. Ny atao hoe fibebahana dia asan'ny fanahy masina ao amintsika izay mitarika antsika ho amin'ny fiaikekeloka ka miteraka alahelo sy nenina ao anatintsika. Tsy mijanona amin'izay alahelo sy nenina ao anaty izay fotsiny, fa ny fibebahana dia fandraisana fanapahan-kevitra vaovao, fialana tamin'ny zavatra izay tsy mety natao. Izany hoe fandraisana fanapahan-kevitra vaovao, fiovana amin'ny tsara. Raha nandeha miankaviantsika ka fantatsika fa lalana diso iny tsy nety iny, dia mandray fanapahan-kevitra vaovao mandeha miakavanana. Izany hoe ny fibebahana dia fiovana tanteraka makany amin'ny tsara. Ao amin'ny fitomanina fahatelo 2:17 dia izao ny voasoratra ao: ny famindrampon'i Jehova no tsy nahalany ritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Izany hoe isa-maraina, isan'andro isika dia misitraka ny famindrampon'Andriamanitra. Izany no manambara fa matoy isika mila ny famindrampon'Andriamanitra isan'andro, dia satria manota isika. Satria manota isan'andro isika dia mila mibebaka isan'andro. Ka ny fanahy masina no mampiaiky atsika, mampiaiky eloka sy mampiaiky ny fahotana vitatsika. Na dia fantatsika aza fa manota isan'andro isika, dia tsy mahay miaiky eloka isika raha tsy ny fanahy masina no mampiaiky atsika izany. Asan'ny fanahy masina ny fibebahana, koa aoka isika hamela ny fanahy masina hiasa ao anatintsika hahatonga atsika hibebaka isan'andro. Inona no
mahatonga ny olona ho miafina rehefa manao ny asa ratsiny. Ohatra, ny mpamaky trano, ny mpangaro paosy, miafina reny no manao ny asa ratsiny. Inona no mahatonga azy ho miafina no manao an'izany? Satria ny fanahy masina mampahafantatra azy fa asa ratsy anie io e. Ny fanahy masina mananatra azy fa tsy mety anie io e. Fa ilay olona mihitsy no mini mamono sofina. Ilay olona mihitsy no mini mamono ny feon'ny fanahy masina izay mananatra azy sy manitsy azy, dia miafina izy no manao ny asa ratsiny. Izao anefa ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko 3:17 dia izao ny voalaza ao hoe, izao ny voalaza Efesianina toko 4, Efesianina toko 4:17 dia hoe, ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanafotana. Izao ihany koa no lazain'ny Lotera ao amin'ny fotom-pianarana kely izay nosoratany raha miresaka momba ity fibebahana ity izy. Ny Adama ela izay ao anatintsika dia tsy maintsy ho vonoiny nenina sy ny fibebahana ataontsika isan'andro ka ho faty mba amin'ny fahotana sy ny fanirian-dratsy rehetra. Rehefa mibebaka marina ny olona dia izao ny zavatra mahafinaritra omen'Andriamanitra famelan-keloka ny olona izay tena mibebaka marina. Amin'ny fotoam-pivavahana liturjika ao aorian'ny fiaikekeloka, inona ny teny lazain'ny pastora? Ambaran'ny pastora ny teny izay nolazainy rehefa ao aorian'ny fiaikekeloka dia ambaran'ny pastora ny teny izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Matio toko 5:2 dia hoy Jesosy hoe, matoky anaka voavelany elokao. Ambaran'ny pastora ihany koa ny teny izay lazain'i Jehova any amin'ny Isaia toko 4:2 dia izao no lazain'ny Tompo hoe, izaho efa nandevona ny fahotanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahadisoanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Izany no teny mamy, izany no teny volamena, fanomeza toky sarobidy omen'Andriamanitra ny olona izay mibebaka marina. Ka rehefa mibebaka isika dia tsy hoe adinon'Andriamanitra ny fahotana vitantsika, fa tena tsy misy intsony iny eo amin'Andriamanitra. Fa raha misy ny mahalavo atsika dia fahotana vaovao indray. Ka izay no ilaina hananatsika fiainam-pibebahana isan'andro. Ao amin'ny Lioka toko 5:1 ka hatramin'ny 10 dia misy ny tantaran'i Zakaiosy. Tantara izay hain'ny kristianina tsara io. Zakaiosy tsy mpamory hetra tsotra fa lehiben'ny mpamory hetra. Lehiben'ny mpamory hetra nefa Zakaiosy, nefa inona no nataony? Niaina tamin'ny fanambakana izy. Rehefa tonga ny an-trano tao aminy Jesosy, teraka tao amin'ny Zakaiosy ny fibebahana marina. Dia hoy Zakaiosy ao amin'ny Lioka toko 5:1. Hoy Zakaiosy, Lioka toko 5:1.
andininy 9 ka hatramin'ny 10. Fa zaka Iosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, ary ny raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Zaka Iosy ilay niaina tamin'ny fanambakana, rehefa nibebaka marina izy, niova marina izy, dia hoy izy hoe indro tompoko, ny zavatr'olona izay nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatra eny, ary ny fananany aza dia nozarainy tamin'ny hafa. Izany no fibebahana marina. Tena niova tanteraka zaka Iosy, nilaozany ilay fanambakana nataony teo, fa nonerany ny zavatra izay tsy nety nataony. Tsy nijanona teo amin'ny fanonerana fotsiny zaka Iosy, fa niova, nanao asa tsara. Ny fananany dia nozarainy tamin'ny malahelo, nanao asa fanasoavana ny hafa i zaka Iosy. Izany ny olona rehefa nibebaka marina. Nandray maimaim-poana ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana izy, ka tonga mpizara maimaim-poana izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Efesianina 2:10 dia izao no voalaza ao hoe Efesianina 2:10 dia izao no voalaza ao: fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ny olona mino ka mibebaka tahaka ny zaka Iosy no afaka manao asa tsara. Tonga maty manko ny finoana raha tsy arahina asa. Ny asa tsara izay vokatry ny finoana dia tsy afaka misaraka amin'ny fahasoavana sy ny fibebahana. Tsy mety ny hoe efa miaina eo ambany fahasoavana dia manao izay tiany ataony olona sasany. Efa miaina eo ambany fahasoavana, eo ambany fahasoavana dia ataony olona izay tiany ataony. Tsy mety izany, fa ny olona miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny olona miaina amin'ny finoana velona amin'ny Jesosy dia